MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Vous présente ni Vaovao. Ny kristiana rehetra maneran-tany dia nankalaza ny fetin'ny Noely ny kristiana malagasy tamin'ity andro an'ity. Efa nanomboka hatry ny omaly izany fankalazana izany ary nitoy tamin'ity andro an'ity ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny fomba ny atrehan'ny dadiny tovo ny fetin'ny krismasy ao anatin'ny fahasarotana lalina na eo aza ny fahasahiranana amin'ny lafiny rehetra tsy tsara ny mitrosa hoe ity vavy antitra monina ho Tomasina ity. Ny tarika alamesa fankalazana ny fetin'ny Noely tahaka ny mahazatra azy tao Vatican ny Papa François tamin'ity andro any ity. Fotoana izay nanaova ny antso ihany koa ny amin'ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Israel sy Hamas. Ampitsarana ny ady sy ny fifankalana miteraka faty olona mikararana tao anatin'izay volana vitsy izay. Arao ny antsipiriny makasika izay. Alatsinainy 10 Decembre 13 Joarivo tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray to amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity anio ity ety ampiandohana alabaiko ianao natratra izao fety ny Noely 13 Joarivo izao aterina ny araba momba ampiranintsoa ho antsika rehetra ny tokantrandro hanimboantsika vetrany ny fampalalam-baovao ary mikasika izay ako ny fety ny Noely izay toy ny kristianina maneran-tany mankalaza ny Noely na ny krismasy ihany koa ny kristianina malagasy. Omaly alina no efa nanomboka izany fankalazana izany ary samy manana ny endriny nankalazana azy ireo antoko-pivavahana maro samihafa nitoy ho amin'ny andro any izany. Fanadedina entiny aingra kotsiny ireny. Tiso anjara arak'izany fa vao maraina dia somebiseby namonjy ireo toeram-pivavahana ireo kristianina nankalaza ny nateran'ny mpamonjy. Samy nanana ny loha-hevitra izay nobanjininy moa arak'izany ny fiangonana tamin'ity taona ity. Ho an'ny finoana katolika dia nilazany mpamandondona ao am-potsika sy ao an-tranontsika ny mpamonjy koa aoka tsy ho atosim-pohitanana. Ny Noely dia fitiavan'Andriamanitra miatefa amintsika olombelona. Nangirahany any Jesosy Kristy zanany hiara-monina, hiara-mitoetra, hiara-miaria amintsika olombelona zay natao Noely. Ho an'ny hevitsika makosa indray moa dia tsy niova tamin'ny perikopa izay efa nobanjinina tamin'ity volana Decembre ity ny loha-hevitra. Ny loha-hevitry ny hevitsika moa zany amin'ny volana Decembre dia hoe ankarazoany mpamonjy. Ankarazoany mpamonjy dika zay mihodinkodina amin'izay daholo ny loha-hevitra rehetra fanazavana amin'ny perikopa mandritra amin'ny volana Decembre. Ary tamin'ny tiavalety moa zany izay mbola amin'ny hero moa zany vao tena farana volana Decembre. Ny amin'ny tiavalety indrindra ny amin'ny Noely, amin'ity Noely titeny hoe arate eo amin'ny tompo ianao, arate eo amin'ny tompo dia mila mitaky fanetretena fa tsy taka ny erota, mirere, miavonavona, mila fanetretena. Ary indray ihany koa manaiky ho tarihan'ny fanamasina ny tenin'Andriamanitra mazava loatra sy misaraka izany. Fa anisany nanomana ny fahatomombanany ny krismasy atao anatin'ny fiangonana nisy azy avokoa moa ireo kristianina. Zana izany nanomboka omaly ariva ny alohavan'ny tableau vivant nanaraka teo ny lamesa ny sasakalin'ny Noely. Raha tonga indray ny maraina dia niditra tamin'ny fitora maraina ny sorona masina izay nandraisan'ny kristianina marobe anjara satria dia tena tonga maro ny kristianina feno ny fiangonana ary mbola nisy ihany koa taty an-tokotany nankalaza izany naterahany mpamonjy izany. Ka eto izahay dia mirary soa atsika mianakavy, mirary soa ny vahoaka eto Madagasikara indrindra fa nany ivelan'ny nosy ary mankalaza ny sorona masina fankalazana Noely izany satria tena andro lehibe ho an'ny kristianina ny fankalazana Kristy mpamonjy.
ho an'ny efitsika manokana moa dia nofaranana tamin'ny fandraisana ny fandraisan'ny tompo izao androm-pankalazana anio izao ho krismasy mpifaliana tahaka izao hatraniny ny fiainan'ny malagasy satria dia tsikaritra ho faly sy ravo tokoa ny rehetra nankalaza izao fiavian'ny mpamonjy izao. Amin'izao fankalazana ny fetiny Noely izao nanafatra sy nanaitra ireo mpino kristiana ny arksevêque ny diocèse n'Antananarivo mila midrio manova fitondran-tena ny kristiana rehetra amin'izao Noely izao araka ny afatra mba tsy ho zava-pona ny androandroany fa hitondra vokatsoa ho an'ny mpino sy ny mpiarabelona rehetra raha itsika ny fanampanazavana mikasika izay. Teraka anatin'ny tsy fampina sy ny atsika izy ary mitala fitiavana amintsika sy mandondona ao amintsika mba hitoetra. Tsy afaka ny mampatrano azy anefa isika raha mbola eo ireo eta mavesatra manohana ny varavara ny fontsika tsy hisokatra dia ny fitiavan-teny zany, ny fitiavam-bola tafahoatra, ny fitiavana ny fahefana, ny avinavina, ny fiatsaram-belatsia, ny lainga, ny alatra amin'ny endriny rehetra, ny fankahalana. Ireo no manakana antsika tsy handray ny fahasoavana entin'ny Noely. Engane ny fankalazantsika izao Noely izao mba hitodiantsika amin'ireo mijaly. Mijaly no ny fahantrana, mijaly no ny sary sy ny ady, no ny tsy fandriampahalemana. Endriky Jesoa mahantra izy ireny dia mamerina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika mianakavy. Natratra izao fankalazana ny Noely 2024 sy 2025 izao. Mirary ny tsirairay atratra ny taona vaovao 2024 sy 2025. Isan'ireo marim-panjifa ny bûche de Noël isaky ny Noël tahaka izao ho an'ny patisserie iray izay nanaovana fanadihadiana nahatratratra any amin'ny 200 isa ireo nanafatra sy nanjifa izany ho amin'ny androany ny vidin'izany izay manomboka amin'ny 2,4 alina ariary raha ny fanazavana. Fanadihadiana mikasika izay. Herinandro talohany natongavany 25 Decembre ny tandahatra ireo olona nanafatra ny bûche de Noël ity karazana mofomamy ity izay efa fahazarana ireo tokantrano manana fahefana ao amin'izany isaky ny fetiny Noël tahaka izao. Ho an'ity toeram-pivarotana iray tsy maintsy noferina ireo anjifa izany ho fitazomana ny kalitaon'ny asa. Tena be da be mihitsy ny komandy ato aminay. Fa nisafidy izay hoe 200 komandina bûche ihany no raisiny satria tena ny qualité zany ny zava-dehibe aminay. Satrinay andray be da be fa le qualité de service sy produit iny tena itiavan'ny olona anay. Tamin'ity Decembre aty efa nanomboka nandray commande izay fa hitanay anazy ato aloha tena ohatrany tsy mahasakana izay. Fety ny andro dia tena be da be mihitsy ny olona tonga manao commande. Afaka manaraka ny ika farany amin'ireo karazana mofomamy ihany koa ny bûche de Noël raha ny fanazavan'ireo matianina. Maharitra 400 ora eo ny ahavitana bûche de Noël iray. Tsy maintsy novidina talohan'ny fety ireo akora fototra ialana amin'ny fiankaran'ny vidin'entana amin'izao volana Desambra izao. Dito ny bûche karaha misy caramel beurre salé no isan'ny marim-panjifa. Io anatin'io ny insert zany tsy hita tsara moa zany fa somary mbola voa anaty congélateur izy io zany ny insert caramel beurre crémeux caramel beurre salé dia atsofoka ao anaty congélateur izy io zany eo 24 heures eo dia demolena rehefa avy eo dia tapahana dia anjaraka ganache io zao fa mbola tsy tena afaka manjaraka fa mbola tsy eo le température dia rarahana ganache izy zany dia feno chocolat miaingony chocolat koa eo ambony. Ny olona moa zany zao efa mivadika any amin'ile hoe bûche glacé entrôné dia be dia be ny karazany fa io no tena mandeha ato aminay. Tsy mahasakana manoloana ny vidim-piainana ankehitriny ny fanjifana bûche de Noël. Manomboka amin'ny 2,4 alina ariary ny vidin'izany. Ity farany izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny Noël. Mbola misy an'iny bûche traditionnelle moa fiantsoanay anazy
fa misy koa ny bûche glacée misy karazany telo ato aminay dia iny no tena hitako hoe tena tian'ny olona raha le traditionnel zany efa eo ihany ny olona mikomandy anazy. Le izy zany miankina amin'ny hoe 4 portion fa 6 portion no minimum dia miankina amin'izay miankina amin'ny portion ny prix. Tena be da be mihitsy ny tia chocolat. Bûche-nay zao presque misy chocolat fa tsy anankiray ihany ny tsy chocolat satria nampalazanay koa moa produit be chocolat. Efatra any amin'ny vanim-potoanany moyen âge ny fomba amin'ny resaka bûche de Noël raha tsy ahivina. Raha toa ka fandorana ireo hazo bûche ho firarintsoa amin'ny taona ho avy no dikan'izany tany aloha tao avaratry Eropa no hovaina mofomamy izany bûche de Noël izany ho fifampizarana amamiana ho an'ny rehetra. Entina aminao atanatin'ny toy fampahalalam-baovao ny fomba hiatreny dadiny tovo ny fetiny krismasy ao anatin'ny fahasarotam-piainana lalina na dia ho aza ny fahasahiranana amin'ny lafiny rehetra tsy tsara ny mitrosa hoty ireny be monina ao Toamasina ity izay eo am-pelatanana no tokony hiafiana no ny fety izay mandalo ihany. Irino Razafy Manana. Izy no dadiny tovo monina eto Tanamboasainka. Avy any Ambovombe Androy no tena fiaviany. Ireo ray aman-dreniny izay nila ravinahitra taty Toamasina no nahatonga azy nipetraka teto. Efa mananika hatrany amin'ny 20 taona izy amin'izao fotoana izao. Reraka kokoa nefa ny vatany, hoy izy, raha oharina amin'ny osalan-taonan'io. Reraky ny adi-piainana sy ny aretina ny fandimby. Ny zafy ny vavimatoa no mba mijerijery azy tsy indraindray ary mavita mamangivangy azy matetika na dia tsy manana ny ampy atolotra aza. Sasalamba no asa fivelomany fahiny, fony izy mbola natanjaka. Ankehitriny tsy mahakosoka lamba maloto intsony ity sandrikeliny ka tsy ilainy ny mpampiasa intsony. Ny fivelomako tamin'izaho mbola natanjaka dia sasalamban'olona. Ya. Dia nifindra zay nifindreto dia aby zanako lehilahy lamatoa. Manasa lamban'olona za feno daholo reto. Manasa lamban'olona. Hozy. Igny anao fareraka be mama ozy dia kotralo anao zy manasa. Tsy izy rô za mpagnome ka. Ya, nareo tsy mba mijery. Tsy niteny izy na anao. Dia lasagna izy no dia ody kely aloha za ozy. Lasa izy nody mandrika ty androany. Za niteraka tsy andainga. Fezaviko le vavy matote zany. Igny magnome ndraindraiky 25. Ty mama vidiana anao bary miafy. Ya, ndraiky za tsy homagna antoandro miafy. Ya. Dia tambatiko lomaly koa zay nagnome anahy 50,000. Mbola bary ny aby ro nibidiko. Karan'izany. Za taloha aloha za mbola nipetraka tabazary may io. Sasalamba. Zay ny fototry ny fitadiavako vola. Dia tegny zalana sasalamba e dia ny may tanàna io zany. Dia zay nifindra ty. Ndraiky fataoko eto mahita mihinana. Tsy mahita dia mivolitra. Nanganaka trano nataonao lengako zany. Nafa tsisy zaviko baby igny. Dia tsy mbola tsisy vola za mame. Karan'izany foana zay io. Dia ino moa tegna. Fa za hindrakindra-bola amin'olo. Za tsy raha manao fototrasa. Rano foana dia hoana sy teteky rano. Tsy tsara an-tegna viavy lehibe io. Itsangana olo ambaravarana itakitrosa. Igny za dia mitandrina mihitsy za amin'igny. Mamolava ny vadiny ary efa ho 30 taona mahery izy ireo no nisaraka. Samy mamelona ny tenany ihany koa ny zanaka ary efa taona maro no tsy nifankaheno vaovao intsony. Amin'izao fetiny krismasy izao, ny fahatratrarana n'ilay andro malaza no zava-dehibe hoy izy. Ananambo natao ro mazava no laoka ny androany. Raha pitsy kosa silaka voatavo, asiana menaka kely dia vita ny fety. Tsy mety ny mitrosa hoy izy, fa izay kely atolotry ny zafiny eo no efa liny. Zay ny raha resapona zata bazary mero. Zay mirigna aby resa amin'izay vehivavy miresaka. Hoany fety bebe, olo zay. Na nisy tegna tsara izy fa tegna tsisy eo za dia akory atao fa anjara daholo za zavatra miseho. Ka soroko ny Andriamanitra ho ana za mbola tratriny.
dia efa soraka lehibe anazy zay nataonay zay izy eska sangisangy tabazary bo androany sorok'Andriamanitra na mba tratrany an-tegna salama tsara. Ahoana zany sakafonao amin'io? Misy moa mihina tsisy moa afaka nino zale moa zaho atsoroko namary tsy mitrosa zavatr'olo za olo tsy miasa za moa fa reraka ya fa na zaviko reo ireno no mividy vary magnino charbon zany za ato. Ity zao ro viany izy akeo amboarinao ty? Roa riba izy akeo tozoko naharo oragno tsara tsara iya ro randigny toby tsy mifidina hena ro mavo e mare menaka fondy izy akeo zao tsy lako anakoroka ya dia ny sasany ataoko maraigna sasany ataoko ambadiky maraigna zany izy io ty zany ataoko araty ataoko ro mazavaky. Miatra manahina ny fahasahiranana raha oharina tamin'ny taona maro lasa isan'ny tena manahirana ny vidim-bary sy ny arina fandrehatra. Tamin'ny taona lasana mba ny hitako fa ny vola be tsy andenga zany tsy anamiko fa pitipitibola mba ny hitako fa tamin'ity ny anà zany tsy anen'olo nenanadary lombary ro miakatra tsy hitako manerana nahana amin'ny tokotraniko akato vary akotrany vary charbon draoko anazy tisy raha tsy raha zany ana na ro laoka zany to mangataka amin'ny tompony aty zany dia efa ataoko sira dia efa izy kety mangetaheta zany za agnatin'ny eritreritrana ray hoe mba tsy hipetrapotsana zany an-tegna fa mba mitaditady zay 20 metry isan'andro ya jusque ty hivarotra an-tegna vola tsisy ya efa niriko dia tiako za mivarotra mba mandroso mivarotra hitako aba amin'olo jiaby reo magnina moforavy magnina raha za mazoto aty anao kivy tsy mandeha ino mahatonga an'izany? tsy fisambola tsika zao mijalim-bola tsika zao tegna mijalim-bola. Tsy manana antenaina firy amin'ny fiainana ny tenako hoy izy rehefa tsy manahirana ny hafa eto ny tanindrazako satria milevina eto ny ray aman-dreniko sy ny mpiray-tapo amiko na marana ny teniny. Fianakaviana maro no tsy mankalaza ny fetiny Noely intsony ankehitriny noho ny fahasahiranana. Atao tahaka ny andro rehetra ialana sasatra ny andro androany ho ny fianakaviana nanaovana fanatedina. Tsy misy ny enti-manana nanaovana fety sy ikarakarana anipitoloha tahaka ny isan'androany ny sakafo. Misy kosa ireo fianakaviana mbola miezaka miara amin'ny fety na anatin'ny fahasahiranana asa. Ilarina Solniaina. Tahaka ny isan'andro ihany tsy misy intsony ny fanokwanana vola anaovana fety na fikarakarana sakafo amin'izao andro fety izao irivo raha impianakaviana natao tahaka ny andro rehetra ialana sasatra ny androany misakafo tahaka ny isan'andro ary miala voly izay ny krismasy ho azy sy ny fianakaviana tamin'ity anio ity. Krismasynay aloha dia tonga dia makamaka sofla kely aloha dia tsy mila miasaasa mafy tsony aloha tena eo aloha ohatsa fiainana andavanandro any tena ohatrany tsy nanokana zany mihitsy aloha ohatrany hoe fitoerana fakanaina fotsy aloha zany le andro fety ty angamany aloha eny tamin'ity taon'ity any aloha. Ho an'ny mamazafy manokana miverina manao ny asa tahaka ny isan'andro makavilona sy mamahana omby rehefa avy ny angona efa samy manana ny tokantrano sy ny manahirana azy ny ankizy ka tsy misy intsony ny fiarahana amin'ny fety. Za manao raharaha eto hiakavilombilona eto tianao fety krismasy zany? Ay fa avy nanao ako miavy mivavaka maraina tsisy fa bomba fotsiny enay zaraina aloha tamin'izao azy any nijarako ngano tsy tonga ty besaka. Taratry ny fahasahiranana sy ny fitotongana ny farim-piainana sy ny fahefa-mividy ny malagasy maro ankehitriny ny tsy fahafahana sy ny tsy fanomanana betsaka intsony izany andro fety izany ho an'ity fianakaviana ity miezaka mampiona ny mpiray-tapo sy ny mpianakavy amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo kely miala voly miaraka sisa ankehitriny raha mba afaka nanao tsara kokoa noho izany teo aloha.
niarana nanao bazary nietseratsera dia izay tsisy akoatr'izay dia vola moa raha mahafantatra fa tsisy vola dia izay kely nanana nanahiratra afaly koa ny ankizy zany fa mba voaka ny trano satria efa terenina ao an-trano tsy fisindray aman-dreny dia mba voaka ny trano dia faly ny ankizy miaraka amin'ireo zanaka amin'ny mpiray-tam-po lehibe koa amin'ny mafaly mionaona manao domy milalaolao rami toy izay araka izany saika nangina avokoa ny fankalazana ny fetin'ny noely ho an'ireo fianakaviana androany dia izay koa mamana ny tapany voalohany fampalalam-baovao arahantsika anatiny aoriany dokam-barotra fohy ny tsoy ny fanadihadiana. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques en Tanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison. Tavaverina indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy. Ho tohizantsika ny fampalalam-baovao miodidina izay fankalazana ny fetin'ny Noely izay hatrany. Notoloran'ny fizakatrana ny fikambanana zanaka Ambatofotsy sy andrefanankaratra sakafo maimaim-pona androany. Ireo fianakaviana marefo sy sahirana teny Analakely sy ny manodidina tanjona amin'izany ny anomezana tany-tsoroka ho an'ny isan-tokantrano indrindra amin'izao fetin'ny krismasy izao. Rany fanazavana entiny Christian Nzimby. Maro amin'ireo fianakaviana sahirana sy marefara-pivelomana no misakafo tsy zarizary amin'izao fetin'ny krismasy izao. Ho fanohanana azy ireny indrindra, nisy androany ny fizarana sakafo maimaim-poana nataon'ny fizakatra na ny fikambanana zanaka Ambatofotsy sy andrefanankaratra teny Analakely sy ny manodidina. Zay indrindra ny fanontanianao dia efa mamaly an'ilay fanontaniana ihany io satria misy ny fianakaviana marefo tahaka izao hitantsika manodidina anay izao. Maro amin'izy ireny no mitady ny hanitra hohanina raha hita, maro ihany koa ny tsy mihinana mihitsy dia fotoana fanaovana an'izany asa soa izany izao nandrisika ny taranaka Rasolofo sy ny filohanay anao an'izao asa soa izara an'izao sakafo ifampizarana amin'reto osara-pivelomana moa zany fantatsika ihany eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Manamaivana ny fasiranan'ireo fianakaviana sahirana sy marefara-pivelomana ny hetsika tahaka izao
hoy ireo fianakaviana ny sitraka izany. Tsisy fanomianana fa le fanomezan'olona zany dia mba faly zay. Le fanomanana mihitsy mantsy zay le mangataka dia tsisy amin'ny manana le izy. Dia le fanomezan'olona ohatr' izao dia mafaly anay. Zay zao matory etsy ambanin'ny alikady etsy zay rehetrarehetra azo an'ity fizarana vary ity etsy ambanin'ny alikady zay matory. Zay rehetrarehetra isanandro eo. Tsy misy fijerena le aty amin'ny sisiny. Mafaly be zao zay fa mba mihinana daholo ny ankizy. Tena faly kosa aloha zay ramose fa tena nahazo fanampiana avy aminareo e. Tena tsy mahita fa nkaramanay ary isanandro 7-5 na 2 arivo dia saranay ary misy an'izao fizarana sakafo an'ny ankizy zao dia mba tsy mba mandamy volany amin'ny hôtely. Tena tsy manana mihitsy zay. Raha ny sakafon-dranakay ary tsy hitanay fa misaotra an'Andriamanitra fa mahita an'izao fizarana sakafo zao zay. Zay hanina zay vola hitanay dia vitananay ohatra hoe paty, lasopy, izany nefa tsy manambola anaovana fety zay. Itoy any amboborina ambady fotsy araka izany ny fizarana fanomezana maimaim-poana izay ataony fikambanana fizaka 4 amin'ny voalohan'ny volana janoary 2024 avy izao. Ireo beanitra mahery ny 70 taona indray araka izany no isitraka ity. Miaina tanteraka ao anatin'ny krizy ara-bola ny mpakasary ao Antsiranana vokatry ny fahasarotan'ny fiainana. Tsy mandeha nitsena hoy izy ireo zara raha misy ny mpanjifa makasary amin'izao Noely izao. Lucky Laoposinga Kolo TV Antsiranana. Misy fiantraikany amin'ny fampidiram-bola ireo mivelogno amin'ny asa fangalana sary ny fahasarotan'ny vidim-piainana amin'izao fotoana zao ity. Raha hoany Andriamatoa Rakotonandrasana izay efa 20 taona mahery nanaovany ity asa velon-tegna amin'ny asa sary matianina ity dia matsapa fa mangidy na mafaiky ny fampidiram-bola. Koa niany ireo tsy maro olo miboaka misangatsangana. Jusqu'à hatramin'izao aloha dia mbola sary efatra fo azoko androany ity tamin'ny après-midi tamin'ny ritsa teto hôtel de ville teto. Jusqu'à zao aloha dia mbola sisy sary firy loatra. Mafaiky be zegny le mpangala sary mafaiky tsy haiko maray koa mahita anazy. Zegny zava-misy. Ino mahatonga zay? Mahatonga an'izany zegny dia le fahasarotam-piainan'le olo satria olo zao tsy dia maro olo mampiasa telefôny. Dia avy eo koa zany le olo koa fa sahirana koa velon-tegna. Fiaina fa sarotro be. Raha be izy telo sahirana misy zay aminazy. Fa tsy miaigny zava-misy tokony atao zany. Tsy maintsy atao ihany le tokony zao tegna mba kapokapoka-mbary hely eo dia efa mahazo kelikely dia efa mody. Fa igny fa le hoe velon-tegna miloman-tegna fa tsy dia fa sazoagna firy aloha. Tsy say manangana stand Père Noël mahazatra isan-taona ny mpakasary matianina noho izao fasarotany vidim-piainana izao. Miaigny dia miaigny ny client indrindra moa amin'izao akatsoko ny fetin'ny Noely amin'izao fotoagna zao ty. Ena dia zay mpakasary aza amin'izao ty na ny manangana standny Père Noël dia sarotsy be iantena anao an'izany satria na ny vahoaka na ny olo mitondra zaza miboaka dia tsisy ka matahotra zany antena nohona amin'le dépensy atsapa ho sy fatiantoko satria hita fa nohona adi-piainana dia miaigny be ny client. Ankoatran'izany koa moa eo koa ny telefôny zay telefôny mahery vaika aty aoriana afa-tsy zay sary tapaka ihany no mba nitany ay tombotsoa hely na bénéfice araka ny teny bahiny amin'izao fotoana zao tika. Ny fetiny taom-baovao no any sisa iankina ny mpakasary matianina amin'ny fampidiram-bola raha ny fety Noely dia efa hita fa miaina ao anatin'ny krizy ara-bola tanteraka izy ireo. Eo amin'ny pejy tsy fandriampahalemana kosa indray mirongatra ny asandalo sy ny von'olona any amin'ny distriktan'ny Toliary faharoa iny. Indrindra amin'izao vanim-potoana ny fety izao miantso ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny. Andray fepetra manoloana izany ireo vahoaka any an-toerana. Fanadidina entiny Bonhomme Melizé. Very fanahy mbola velona tsy mandry andro tsy mandry alina ny vahoaka ato amin'ny distriktan'ny Toliara faharoa vokatry ny asandahalo sy ny von'olona izay miamahazo vanina amin'izao fotoana izao. Saika isanandro ny asandahalo raha ny fanazavany sy fokontany ao Soahazo izay isan'ny voatifitry ny dahalo ny zoma lasa teo. Tamin'ny mois de janvier ka hatrenany zao manjeka avao halatsy aminay any.
misy gnalatsy aomby, misy gnalatsy zaza, misy ny vonaon'olo. Tamin'ny zoma lasa teo moa zahay nanao fitokanan'ny bureau fokotaninay. Tokony amin'ny 10 haly aho tinifitsy zalahy reo ambadiky ny bureau ko tsy nananao tao. Tsy zao ny telefone an'ny madaniko tambaliky tao de avy rozy roa lahy bakagny tonga de nitifitsy ahy samy mitifitsy roa raiky nahavoan'ny tagnako de raiky nahavoan'ny lambosiko laniko ao. Samy mitifitsy rozy roa tamin'ny andron'iny. De ny ray am'izay nilaina agnatsinana, ny raiky nilaina amin'olo maro agny. Ankoatr'izay, mandalo fitsaboana eto amin'ny hôpitaly Beny Toliara ity ankizilahy nambany 10 taona ity, izay voatifitry ny dahalo nandritra ny fandonana tamin'ny andianjolahy nanafika tao Amanantsofy, kaominina Ambohimavelo. Manahy ny hoavinjanany ny rainy izay namaribary ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Misy malaso nilitsy Amanantsofy aombiny renilahiny. Andro taka raha misehoseho ny volaniko na kilahiko kia. Yako ka miboaky fa misy malaso etoa. Hangalaka omby etoa. Eke asany. Ekeny tsy dariany volantegna te rano. Amizay ny boaky voatifitsy malaso. Jama voatifitsy. Io moa le toro marety. Raha le hazandrozy ihany, tao hazafia io. Fa zaha ihany mavaka, io voatifitsy avao nahy to. Tsy misy kobay, rozy kompole. I jama avao any. Fa tsy misy hoe maramila zao any. Kana akory moa tegna io. Lefo zao vao avy. Meso zao avy. Ino defoky. Mbola maro ireo toerana tsy ahitana mpitandro filaminana, indrindra ireo tanàna ambanivohitra. Eo ihany koa ny tandrevaka ataon'ireo rafitra rehetra izay natao hiaro ny vahoaka ka voamaika mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy tsy fisian'ny fampitokisana amin'ny mpitandro filaminana. Manahaka tany vaza zao rangahy agnaran'ny Zanova zay vao inany zao vao nilevina androany. Tsy hitana ndraiky tsy hoe aiza moa mba haita. Tsy misy fa mitompotora tanà. Na ny tifirana azy teo na ny ravagnan-diagny tsisy zao. Manahaka anakahinany zao moa. Tsy misy andraiky tsy hoe mba raisy ny gendarme na ny dinabe fa hoe maty vasaka ny olo vao hanava renseignement hoe i antifitsy ny président ny renseignement zany zavatra manjaka fa laha hanatanteraka zany tsisy manatanteraka. Manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra rehetra araka izany ny vahoaka ato amin'ny distrika ny Toliara faharoa hijery vahaolana haingana sy mahary hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray dia mitarika ny lamesa fankalazana ny fetiny Noely tahaka ny mahazatra. Tao à Vatican ny Papa François androany fotoana izay nanaovany antsoavy ihany koa ny amin'ny fampitsarana ny ady ao amin'ny Israel sy Hamas. Fanadidiny ao amin'ny sariny France 24. Nitarika ny lamesa tahaka ny mahazatra tao Vatican nandritra ny fankalazana ny fetiny Noely androany ny Papa François ny fanomezana ny tsodrany Urbi sy Orbi. Ny fantoka betsaka tamin'ny ady teo amin'ny Israel sy Hamas ankilany ny fandraisam-pitenena ny Papa izay nanaovany antsoavo ny amin'ny ampitsarana izany. Sy mba niady sy ny fifankahalana ny vahoaka ho Papa ka miantso ny rehetra andraindraikitra tandrify azy ny tenany amany olana ampitoniana sy ampitiavana. Ankilany nisy fetraikany vitsy ny olona tonga nanatrika ny lamesa tamin'ny fankalazana ny fetiny Noely tao Vatican androany ihany koa. Ny fanapakevitry ny Papa mahakasika ny fanomezana tsodrano, ny fanambadiany ireo mitovy fananahana, raha ny fanadiadiany ny mpanao gazety vahiny. Nateo aza ny fanamafisana fa tsy ny fitambarana ireo olona mitovy fananahana no eken'ny Eglise Katolika fa ny fandraisana azy ireo amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Dia izay koa mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ny androany ety ampamaranana dia averina hatrany ny firarian-tsoa ho antsika rehetra ny tokantrano amin'izao fankalazana ny fetiny Noely izao. Samy hotratry ny taona 420 indray. Ekipa ny fampalalam-baovao kosa dia mbola mamy fotoana ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.
DG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.